Tena nasehony Andry Rajoelina ny tsy mahamalagasy azy. Nasehony ihany koa ny tsy fananany fitiavana any Madagasikara manokana. Vao ny hain'ny kabary fosa tamin'ny alina dia tsapako hoe tirangah ty tena manatanteraka ilay tenin-drazana malagasy hoe raha maty aho dia matesa raha havako. Izany hoe rehefa tsy hanompo anahy amin'ny farany nareo vahoaka malagasy efa nandevoziko hatramin'izay ireo dia miara-maty amin'ny Palestina eto isika. Hainy Andry Rajoelina fa izy tsy ho tafaverina au pouvoir zany. Efa hainy fa cause perdue. Fa amin'ny mahalelahy maherin'ny demony azy, amin'ny mahamiaramila maherin'ny demony azy, dia mijoro izy ka vitaina tsy amin'ny farany ny asa nampanovo ny chefbe-ny azy, dia ny hamotika ny vahoaka malagasy. Raha mba nanam-pitiavana ny Madagasikara izy na kely ohatran'iny fotsiny, dia nametra-pialana. Fa na dia fantany fa tsy ho tafaverina amin'ny pouvoir atsony izy satria efa tsisy olona mandray baiko nefa nitsoka izy sy ny ekipany. Ary fantany fa zany président de la République ny fandaharana teneny nefa tsy avoaka ny TVM CRNM zany efa very place efa cause perdue zany, efa Facebook no sisa. Ifampilazahanao, ifampiresahanao amin'ny vahoaka malagasy nefa anao président de la République. Midika zay fa efa very seza izy. Efa tsisy olona mandray azy au président de la République intsony ao Madagasikara. Saingina dia zany, manda izy ny hametra-pialana mba haninona? Mba hahatafalasaka ny Madagasikara ao anatin'ny antsoina hoe coup d'état. Satria hainy fa rehefa tafiala eo amin'ny pouvoir izy amin'ny alalan'ny coup d'état zay déclencheny, dia hainy fa ikorosofahana i Madagasikara. Hainy fa raha tokony ho raika-poka ny crise andalovan'ny Madagasikara raha izy miala mametra-pialana normal légalement, dia lasa ray torogabe na ray sinibe ny crise andalovan'ny Madagasikara rehefa izy alaina amin'ny alalan'ny coup d'état. Efa nitsinjo antsika ireo député tsika reo hoe nanentana hoe ndao ataotsika ny sonia dia ho fenona ty dia amin'izay ataotsika ny empêchement dia lasa miala ho azy ara-dalàna araky ny lalàna i Andry Rajoelina nalefa ny alohany azy. Niravainy ny Assemblée nationale. Tsisy député tsony ao Madagasikara araka niny fanambarana iny taratasy navokany. Nalefa ny alohany azy. Na defa fantany fa izy tsy possible hiverina ao Madagasikara en tant que président de la République. Dia manda izy ny hametra-pialana. Amin'izay milentika tsara ianareo Madagasikara dia ho hitako izy zany olona hapetraka anareo zany raha havita hampiarina anareo. Donc, ry malagasy malalako. Mila mifoha isika. Vita iny ny tolona arabatana. Eto isika mila tolona ara-tsaina amin'izay. Zany hoe aingany mba olona mifanaraka amin'ny sitrapony ireo nanao ny ainy tsy ho zavatra nidina teny an-dalabe, ny olona hapetraky ny kapisaty eto. Eto aloha tsara ho marina fa kapisaty zao ny président de la République ao Madagasikara ao. Atao hoe kapisaty satria tsisy olona anankiray voatokana fa tsy maintsy olona maromaro no mibaiko ao Madagasikara amizao. Zareo no mametraka ianona atsy, ianona roa, ianona etsy. Donc kapisaty mitondra ny Madagasikara amitsika miteny izao. Rehefa mametraka olona ny kapisaty ka raha ohatra olona mifanaraka amin'ny sitrapontsika, mila mipetraka ao an-tsaintsika zay zavatra zay hoe tsy solde zéro tompoko no navelany Andry Rajoelina ho an'ny Madagasikara. Averiko, tsy solde zéro no navelany Andry Rajoelina ho an'ny Madagasikara fa solde négatif moins. Ary tsy mba moins kaikaiky fa tena moins lava, tena hoe lavaka be, fa surtout amin'ity fidéclencher ny coup d'état ty dia misy sanction internationale i Madagasikara. Zany hoe araka ny lalàna iraisam-pirenena rehefa misy ohatran'io ny coup d'état dia tsy maintsy mahazo sanction avy amin'ny communauté internationale i Madagasikara. Ho haitsika zay tsy mahay loatra an'le domaine mety miteny isika hoe tsika ny mpanakarena tsika Madagasikara, jereo Burkina Faso sy ny sisa, tsika velona foana na tsy misy communauté internationale, fa aza entiny hambompo fa aoka ny saitsika handinika. Na firenena-dehibe mitady ny communauté internationale, ilaina foana ny fifandraisana amin'ny hafa. Omeko exemple fotsiny isika zao, i Russie zao firenena lehibe matanjaka, fa tamin'izany fotoana zany rehefa nitsoka tsy ho isan'ny membre n'ireo firenena mankatoa ny protocole de Kyoto i États-Unis, dia i Russie no niditra tao mba haninona, tsy hoe i Russie miraharaha ny resaka klimatika, fa satria izy te hiditra amin'ny OMC, Organisation Mondiale de Commerce. Donc, raha i Russie matandraka be azy, manao tolo moins hidirany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
izy moa i Madagasikara no hiavaka ary. Ataoko exemple simple izy amin'ny fiainana andavanandro zay azontsika. Mpanakarena nareo, misy 7 antsano nareo, dada sineny de anareo 5 praitapo. Mpanakarena be nareo miliardera. Fa sangy mihidy ny tranonareo tsy mifandray amin'ny olona mpifanolo-bodirindrina aminareo nareo. Havelo anareo ve le miliara nareo ao an-trano? Non. De ohatran'izay koa. Madagasikara na mpanakarena raha tsy mifandray amin'ny hafa, hisy ny échange international, de hosahirana i Madagasikara. Ka ny échange international misy foana fa sangy raha misy boycottage eo, zany hoe sabotage avy amin'ny firenena hafa noho izay sanction internationale zay de somary mafampana ihany. De zay ny antony ijoroan'ireo député reo hoe tsika tsy hanonga-panjakana fa aloha ataontsika ara-dalàna ty zavatra ty mba tsy hahazahoantsika zay sanction avy amin'ny communauté internationale zay. Fa i Andry Rajoelina zay fa nirahiny demony hamotika ny Madagasikara de nidongizina hatramin'ny farany izy hoe zara ngatsy ametsa-pialana zany eto tsika mifankahita eto. De iny izy nalefany alohany anazy noravainy Assemblée nationale. Tsy afaka manao empêchement intsony ny député satria fa tsisy député Madagasikara. Bon, zareo pahalalana ny tena mahay manazava an'iny fa zay fotsiny. Rehefa misy olona vaovao eo, aza hadino zay zavatra eo anatin'ny saitsika hoe i Andry Rajoelina tsy namela solde zéro ho ain'ny Madagasikara fa solde négatif. Noho izany mila mahahatra izahay vahoaka malagasy fangatahana amin'Andriamanitra mba mahahatra antsika de hiakatsatsy kelikely ohatran'izao ny fivoaran'ny Madagasikara fa tsy hisy taginy eo na vao mahitina indray. Zay mahakasika an'iny ny antony tenenako an'iny de hoe hifantohatsika amin'ny fifidianana manaraka. Tadidionareo reo député ny Irmar rehetra reo satria reo raha omaly fotsiny efa nanaiky nanao sonia efa niala ara-dalàna omaly fotsiny Andry Rajoelina amin'ny maha président azy. Fa nohon'ireo Irmar reo mbola nidongizina tsy haiko natahotra ny zany contrat nataon'zareo an'ny tsy ara-dalàna zany de tsy nanao an'le signature zareo. De tsy feno la isa tadiavina hanovana empêchement ny Andry Rajoelina. Donc amin'ny fifidianana manaraka tadidionareo tsara ny lista nareo député rehetra Irmar, olona niara-niasa ao anatin'ny vondrona Irmar fa reo anisan'ny namotika any Madagasikara. Amaranako anazy ny resaka récupération politique. Hitako le izy miparitaka hoe tandremo ity olona nataonareo Gen Z io so de misy récupération politique. Re olo tsika hoa mila mifoha amizay, maro isika olona nianatra fa tsy hadintsika fa betsaka ihany koa ny malagasy tsy nianatra. Na tiantsika io na tsy tiantsika tsy maintsy misy récupération politique foana. Tsy olona tsy nieritseritra hitondra ny Madagasikara hatramin'izay no hipetraka eo. Non, tsy maintsy politicien no hipetraka eo. Fa tsika aza manao zavatra idéal tsy réaliste ohatran'izany. Tsy maintsy misy récupération politique tompoko ny tolona natao ny Gen Z. Fa le zava-dehibe iza le politiciens hipetraka eo. Iza le politiciens hapetraka eo. De ny tena tiako tenenina tsy ny famerembererantsika amin'ny Facebook miparitaka hoe tandremo ny tolona nareo sao ataon'olona récupération politique. Tsy zay no zava-dehibe. Fa raha misy olona ao an-tsainareo zay nanao tolona ataoko hoe nareo satria zahay reto moa ny vavanay sy ny saina ihany no miasa satria ny tia-tany lavitra satria fa nareo any ny tena hoe tsy natahotra bomba, tsy natahotra ho faty, tsy natahotra ho daroana, de ianareo no menjika hametraka olona eo. Ka raha misy olona eretseretinareo menjika atokisana hitondra ny Madagasikara, asianareo pression populaire le izy diany mbola mafana ny vy amin'izao vanim-potoana izao. Mitadiavanareo analan'olona anankiray, iny averemberenareo rehefa nareo mandeha an-dalambe hoe ianona zahay mangataka ny ano, atao mangataka ny ano, de misy pression populaire kely ao amin'ny kapisaty. Fa aza adino, tsy hoe za manosim-potaka ny kapisaty. Fa Andriamanitra hita masona navitra ny Madagasikara ireo. Sainitra Andriamanitra ireo. Tsy Andriamanitra ny olona ao amin'ny kapisaty. Ka raha sanatria ary kapisaty mametraka olona tsy mifanaraka amin'ny sitrapony vahoaka zay ny tolona. Fantanina mipetraka de tsotra. Moa ve ianareo vahoaka ny tolonareo mbola manana hery hanovana grevy indray hikontrana kapisaty koa. Ataoko fa mety efa tsy hanana hery intsony ny vahoaka. Hoe zahay hanao grevy fa tsy mety aminay olona napetraka ny kapisaty io. Ka mba hialana amin'izay problème zay. Asionareo pression populaire dieny zao le izy. Hoe irakoto ny tianay hitondra ny Madagasikara amin'ity tetezamita ity. Mandra-patongava ny fifidianana manaraka. Fa raha vao tsisy pression populaire io tompoko. Fa hoe tandremo zao de isy récupération politique. Ambony be ny chance ny hipetrahan'olona zay olona tsy eritreretiny vahoaka. Politiser io. Maro hoe kapisaty tsy manao politika tsy manino me hametraka olona inona politika ne zany fametrahana olona zany.
tsika tsy mitsy directeur militaire. Donc politiser le système. Tsy ratsy le politika reto aza simbainareo ny sainareo hoe ratsy rehefa politika. Ny mpanao politika hatramin'izay no maro masiso. Fa zany politika zany any art de gouverner. Ka mitadiava isika politicien azotsika antoka dia asio pression populaire. Ira ben tina hitondra eo, ira koto de rehefa heno zareo hoe mitovitovy daholo nge ny feony malagasy eraky ny Madagasikara. Fa ihany ny tina apetraka eo. Miasa zay pression populaire zay. De ho raisiny zareo en considération de amin'ny fotoana zareo hametraka olona eo mba ho tafiditra amle olona hapetraka eo le olona zay ny vahoaka malagasy zay ny torona. Fa averiko foana kapisaty izao ny tompony Madagasikara hatreto. Tseronareo na Anjarajoela mbola président rehefa nahidiny zareo ny TVM CRNM tsy nandeha taony fanambarana nataony Anjarajoela. Na nametraka olona ambony be Anjarajoela rehefa kapisaty ny teny hoe non manomboka androany mianga eto ny fibakona. Nanaiky ny rehetra. Ohatr'izay koa ny any amin'ny gendarmerie. Sy ny sisa. Donc, mifohaza fa aza miaina ao anatin'ny monde idéal. Lavitra ny idéal isika zao rehefa vahoaka malagasy. Eto ty vo tena ady amizay. Satria ady ambony latabatra. Eo le ady ny tena manomboka. Donc, zavatra anakiroa, Anjarajoela tena lista noire, blacklist ao anatiny saigny vahoaka malagasy, sy ireo député irmara rehetra, sy ireo irmara mpiara-miasa aminy, fa olo mpamotika firenena. Fa na defa hainy izy fa tsy ho tafaverina intsony, dia aleo ny safidy ny hidongizina tsy hametra-pialana, amizay tsika latsaka anatiny coup d'état automatique, de mahazo sanction avy amin'ny communauté internationale. Faharoa manaraka an'izay, ajanony le fitenenena hoe aoka tsy ho récupération politique. Fa raha tokony zay ny tenenina de tonga de avao le anaran'olona mety aminareo atokisanareo de asinareo pression populaire eraky ny Madagasikara de ho raisiny kapisaty en considération zay zavatra zay de mba hitanjana zareo amin'ny olona hapetraky ny zareo eo amin'ny gouvernement vaovao. Miasa isika manjakariva tsy ho kivy fa hitolona ary isika kristiana koa tsy ho kivy fa hitolona ambavaka fa miara-miasa amin'Andriamanitra foana isika na de maro ary ny zavatra mifamaofao. Mirary soa ho an'i Madagasikara.